Dia ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity androany ity novambra 2024 atao anatin'ny fandaharana miomana eoana amin'Andriamanitra ao. Miaraba antsika tsirairay avy na ny eto an-toerana na ny any ivelany manaraka an'izao fandaharana izao. Ny fanamasina ilay fanahin'ny fahazavana, fanahin'ny fahamarinana ampianatra hitarika hanazavantsika indray hamoky antsika. Ho avy any amin'irao lanitra Jesosy, tsy ho ela dia ho avy any amin'irao lanitra Jesosy. Movonina ve sika fa tiako ambara amintsika tsirairay avy androany zay manana an Jesosy, zay manana an Jesosy, sambatra ianao manana an Jesosy, manana ny vahaolana ianao, vahaolana azo antoka dia Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ny vahaolana. Ianao zay tsy mbola manana an Jesosy, ianao zay mbola miady, ianao zay mbola very hevitra, ianao zay mbola sasatra, ianao zay mbola reraka, ianao zay mbola trova, ianao zay mbola kivy, ianao zay mbola tsisy fanantenana ary very hevitra amin'ity androany ity ny ambarako aminao. Jesosy Kristy no vahaolana. Jesosy Kristy no vahaolana ary tsy vahaolana fotsiny fa vahaolana azo antoka. Jesosy Kristy no vahaolana azo antoka. Atonga tsika hanana famonjena. Mampalahelo no mahita olona maro amin'izao fotoana izay kivy, mahita olona maro reraka, mahita olona maro tena hoe miady ary miady tena hoe miady ary tena hoe anatin'ny faharesena ihany koa. Vokatry ny vesatry ny fiainana, vokatry ny ady amin'ny fiainana, vokatry ny fahotana. Mampalahelo mahita renim-pianakaviana izay mba ahafahany mitony, ahafahany milamina, ahafahany ataoko hoe mampitsahatsahatra zay safotofotony fiainana dia mifoka sigara. Mifoka sigara mba ilamilamina ny saina sy azona hevitra. Tsy zany ny vahaolana. Na ianao ao anatin'izany ary dia fantatra hoe tsy zany ny vahaolana fa mbola voavatotra ianao. Mahitsika ao anatin'iny sigara iny hoe manimba ny foana sigara dia misy hoe mampisy homamiadana, mampiena ny andro iainana, manimba ny nify, ny fampisoratra eo kanefa mbola miditra amin'izay antsika. Mbola miditra amin'izay antsika. Misy zavatra tsy mety ao, mbola misy zavatra mamatotra ao. Mampalahelo mahita olona izay mandany ny androny any amin'ny fisotroana toaka satria any no ahitany fahanamaivanana zay mavesatra aminy, fahanamaivanana zay rehetrarehetra manavesatra azy, mahatonga azony fifaliana sy adony manadinodino ny zavatra lasa rehetra. Kanefa rehefa mitsahatra ny heriny iny dia miverina indray ny alahelo, miverina indray ny adi-saina, miverina indray ny vesatra rehetra. Ao amin'ny tanora amin'izao fotoana tena indrindrindrindra eto Madagasikara, mampalahelo ny mijery azy, mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana mihitsy amin'ny fifohana zava-mahadomelona. Tanora vao 13 taona, tsy tanora akory ary zany, 14, mifoka rongony. Satria nahoana misy vesatra ao anaty, misy fahabangana ao anaty, misy zavatra ilaina ao anaty, dia ireny no atonina, poizina nefa ireny, fahafatesana nefa ireny, mamotika nefa ireny, ary firifiry ny olona efa tena hoe maty noho ireny fifohana rongony, noho ny fisotrotoka, noho ny fifohana sigara, marary tsy misy fanafany, satria mitady vahaolana ao anatin'ireny. Be da be ny eritreretintsika hitondra vahaolana, fa ny vahaolana azo antoka lazaina amintsika dia Jesosy Kristy. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:9. Romanina 5:9 nomeny tompo ankosehanao androany. Romanina 5:9 dia izao no voasoratra. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy, maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Tiana hatoro antsika eto androany dia Jesosy Kristy. Ianao mitalao, ianao mitaraina, ianao malahelo, ianao kivy,
ianao very fanantenana, ianao diso fanantenana, ianao trotraka amin'ity androany ity, ny vahaolana omeko anao Jesosy Kristy. Jesosy no anarany. Zao ny zavatra voasoratra rehefa teraka Jesosy teto tany, dia hoy ny voalaza hoe ny anarany dia atao hoe Jesosy, na hoe Jehova no mpamonjy, fa izy no anafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany, izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ny amonjy sy amonjy anao, na iza ianao na iza manaraka an'izao fandaharana izao, na manahoana fahari-panananao, na manahoana fahari-pahalalanao, na inona ny firazananao, na manahoana volokoditrao, na iza ianao na iza, na avy aiza ianao na avaiza, io fanjakan'ny lanitra io tsy manavaka n'iza n'izy io. Ny olombelona no manavanavaka, ny olombelona no mizaha tavan'olona, fa Andriamanitra ray, Jesosy Kristy tompo, lay Andriamanitra tokana, lay Andriamanitra velona tonga teto an-tany, tsy manavaka na iza na iza. Hoy izy hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Mahatsiaro anao fa irery amin'izao fotoana izao, nandao anao ny vadinao, nandao anao ny zanakao, mahatsiaro anao fa irery amin'izao fotoana izao, tsy mbola manambady fa irery. Lazaiko aminao fa ny fahafenon'Andriamanitra Jesosy Kristy ny anarany, lay fahafenona, tsy misy fahafenona ao aminao raha tsy Jesosy Kristy. Hoy lay philosophe hoe il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Zany hoe ao ambonin'ny olona ao dia misy fahabangana amin'ny endrik'Andriamanitra. Marina zay, misy banga ao anatsika ao, dia tadiavintsika fianony reny amin'ny fetifety, amin'ny korana, amin'ny fomba zao tontolo zao, amin'ny rehaka moa zao fiainana zao, fianotsika amin'ny vola, fianotsika amin'ny arena. Fa nisy olona nanan-karena be tao amin'ny Lioka 7:20, dia nanatona an' Jesosy izy, nanan-karem-be izy, nataony daholo ny lalàna rehetra, tsy namono olona, nanaja andray aman-dreniny, nakatohan'Andriamanitra, nanao ny adidy maro isan-karazany, fa mbola nisy banga foana atao. Satria tsy ny vola aman-karena mameno ny banga, ianao zay manam-bola aman-karena amin'izao fotoana. Satria tsy ny fanaovana asa fanompoana sy ny fanajana ray aman-dreny mameno ny banga, fa nanatona an' Jesosy mihitsy ilay lehilahy. Inona natao kazona fiaina marak'izay? Dia hoy Jesosy hoe diso zavatra iray roa ianao, amin'ny dio ny fanananao rehetra dia omeo zarao amin'ny malahelo, dia anao manaraha. Ny fananana an' Jesosy mameno ny banga ao anatinao. Tsara ny manambady, tsara manambady aman-janaka, tsara manana fiara, tsara manana trano, tsara manana ankohonana, tsara ny manana zay fitaovana rehetrarehetra ilaina. Fa zao ny lazaiko anao, ny tena tsara indrindra ary ny fahafenona dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ka na tsy manambady ianao, na tsy manambady aman-janaka ianao, tsy manana tokana ianao, mety tsy manana fananana be ianao, tsy manana vola aman-karena ianao, fa ny fanananao an' Jesosy no fahafenona. So dia hoy ianao hoe teoria be zany, resaka be fotsiny zany, fa be da be ny nanandrana an' Jesosy Kristy. Ary rehefa nanandrana an' Jesosy Kristy tsy niala tamin'intsony, satria natsapa fiadanana, natsapa fitsaharana, natsapa fifaliana, natsapa hery mandresy fahotana, ary natsapa hoe tena tia Jesosy, tia ny fiainana. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra zay rehetra mialoka aminy. Amin'ity androany ity ny atoroko anao, za tsy afaka hanoro anao mpanompon'Andriamanitra mihitsy hoe andana makany amin'ny rano, andana makany amin'ny rano. Misy mpanompon'Andriamanitra mahatoky, misy mpanompon'Andriamanitra tena n'Andriamanitra, misy mpanompon'Andriamanitra tena mitory ny filazantsara marina. Isaorana ny tompo zany, ary mampahery azy ireo, mampirisika azy ireo androso ohatrany amin'izany fitoriana zany. Fa ny tena atoroko dia Jesosy Kristy, satria raha ihany ny mpanompon'Andriamanitra ange ny zavatra toriana dia manambara an' Jesosy. Dia Jesosy mihitsy no ambara amintsika, toriana amintsika. Za tsy afaka hanoro anao antokom-pivavahana, fa olona namorona an'izany. Fa ny atoroko anao, lay maty ka nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay, Jesosy Kristy no anarany. Nisy tantara mahafinaritra ao amin'ny Jaona 4:4, izay nilaza hoe natonony Jesosy ilay vehivavy Samaritana. Ianao ozy izy raha mbola hisotro amin'io rano io, amin'io fatsakana io, mbola angetaheta foana ianao. Fa zay misotro ny rano zay meko azy ozy Jesosy, tsy angetaheta intsony izy. Tsy manana fanovozana ianao ozy ilay vehivavy, aiza no hakanao rano. Jesosy mihitsy ilay loha rano, manome fiainana. Nikasihan' Jesosy ilay vehivavy Samaritana, zay ataoko hoe vehivavy nijangajanga, vehivavy nivaro tena,
ho Jesosy tamin'ny tsapa anazy fotsiny hoe andana tsy ho vadinao fa fantatra Jesosy fa tsy manambady izy le miaraka amin'io faneniny le miaraka amin'io tsy vadiny akory fa ao anaty tokantrano maso na anaty fijangajangana. Jesosy tia ny olona rehetra ary tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny mariny Jesosy fa avy antso ny mpanota mba hanohy anota. Zay matsy nolazain'ny olona koa rehefa miteny hoe tsy avy antso ny mariny izy fa antso ny mpanota fa zao voalaza hoe tsy avy antso ny mariny izy fa ho avy antso ny mpanota mba hibebaka. Zany hoe rehefa tonga ao am' Jesosy tsy lalànao anao tsony ny manota. Ianao zay ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny falitona, ao anatin'ny fahotana, tianao Jesosy ary tsy mandaa izy fa atonony mihitsy ianao satria tiany ho afahana, tiany ho diovina, tiany ho amarinina, tiany ho avaozina. Mbola vitany manavao anao olom-baovao. Jesosy ny vahaolana. Ianao zay hitanao hoe tena miankin-doha tanteraka amin'ny zava-mahadomelona, amin'ny sigara, amin'ny paraky, amin'ny toaka. De hozy ianao iza anao nafaka tsy ho afaka intsony aho. Mbola misy vahaolana atoroko anao ty ary maimaim-poana. Jesosy Kristy no anarany. Izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Zay no nahatongavan'i Jesosy Kristy. Atoroko anao amin'ity androany ty. Mba tena fotoana tsy ho adononao ty androany ty mandray an'ity totery ty ianao. Hoe tena marina an'ezany Jesosy zany. Eto izy zao miaino antsika. Izy no mampiteny ahy. Eo am-pitoerana eo ianao. Eo am-pitoerana eo ianao mandray izany teny zany. Mandoly. Avotsory. Tena hoe misabandoniava am' Jesosy. Ohatran'le fitenena hoe manipoka, tsy vitako tsony ny fiainako ty Jesosy. Avotsitra eo aminao. Ny mampiasa saina, ny mampitebiteby ahy, ny mampatahotra ahy, ny tsy mampisy fanantenana ahy. Ny fiainako rehetra atoloko anao. Fa lazaiko aminao fa manarina anao Jesosy. Fifaliana tsy hitanao tany amin'izao tontolo zao, fifaliana ho hitanao ao am' Jesosy. Fiadanana tsy hitanao tany amin'izao tontolo zao, fiadanana anananao ao am' Jesosy. Ny alahelo hody fifaliana, ny tahotra hody fatokiana, ny aretina hody fahasalamana. Satria tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Androany atoro aminao mihitsy Jesosy Kristy, fitoriana filazany tsara zao lazaiko aminao zao. Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika izy, tsy omeny antsika miaraka aminy, maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tiako zany teny zany, ary tiako zany ho raisinao androany, ho tahaka ny afo milatsaka any aminao zany, mandoro anao, mahatonga sainanao, ho tahaka ny tseratra, manala ny kirana eo amin'ny masonao androany, manala ny voaly eo amin'ny masonao. Fa ozy ny voalaza hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy hoe nampisamboriny, tsy hoe namidiny, fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy, tsy hoe tsy ho ampisamboriny, tsy ho amidiny, tsy ho tambatamba azy ho ampifilafilainy, fa ozy izy hoe tsy omeny antsika miaraka aminy, maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra zany a fahasalamana, zavatra rehetra zany a ny sakafo, zavatra rehetra zany a ny fitafiana, zavatra rehetra zany a ny vady, zavatra rehetra zany a ny fahasalamana, zavatra rehetra zany a ny zanaka, ny zavatra rehetra zany a izay mombamomba ny fiainanao rehetra dia omeny anao maimaim-poana rehefa manakao am' Jesosy ianao. Omeny anao ny zavatra rehetra. Aza ny zavatra rehetra aloha ny tadiavina, fa Jesosy aloha raisiny. Rehefa voaray anao Jesosy, mandray anao Jesosy, miditra ao aminao Jesosy, mandeha ho azy ny ambiny zay zavatra rehetrarehetra ny lazaiko teo. Zay tsy manambady androany raha ho am' Jesosy ianao, Jesosy ame vady ho anao, vady zaza, vady tia anao ary tian' Jesosy. Zay tsy mananjanaka androany, omeny an' Jesosy. Omeny Jesosy, miaraka am' Jesosy, maimaim-poana ny zavatra rehetra. Ela ny andrasanao zanaka, ny dedavanao zanaka, nanaovanao traitement, nanaovanao asa, nandaninao vola. Fa androany Jesosy mikasika ny ao aminao ao. Zay rehetrarehetra tsy fahasalamana, kasihan' Jesosy zany, manome fahasalamana izy. Mananjanaka ianao, ary ananjanaka, ray, roa, telo, mihoatra ianao, firy ny tianao. Fa omeny Jesosy zany, omeny maimaim-poana. Tsy resaka rakitra, tsy resaka fahafolo-karena, tsy resaka makaty amiko sy makany amin'ny atoko-pivavahana, makao am' Jesosy Kristy.
vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy, tonga zanak'Andriamanitra ianao, voavela heloka ianao, miditra amin'ny fahazakan'Andriamanitra mahaimaim-poana ianao noho ny nataon'i Jesosy, omeny ianao manaraka mahaimaim-poana ny zavatra rehetra. Fa mampalahelo ny olona amin'izao fotoana izao fa ny zavatra rehetra no mamaky azy, rehefa ny zavatra rehetra no mamaky azy, diso zavatra ray aloha izy ary reraka foana, mangetaheta foana, malahelo foana, tsy ampy foana, tsy feno foana. Fa amin'ity androany ity ny atoroko anao, Jesosy mihitsy aloha, Jesosy mihitsy aloha, Jesosy mihitsy aloha, manaraka ho azy ny ambiny. Zay rehetrarehetra marary androany ao amin'ny uterusiny, ao amin'ny tranonjazany, mahatonga tsy fahasalamana, mahatonga zaza tsy ary, tsy misy. Androany Jesosy mikasika ny tranonjazanao manasitrana. Zay rehetrarehetra malary any amin'ny resaka hoe kyste ovarienne, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana an'izany mahaimaim-poana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, velona avy any Nazareta, dia kapoka tamin'i Jesosy nazona fanasitranana. Haleloia. Fa tsy hoe nirakitra nazona fanasitranana, na ny fahafolo-karena nazona fanasitranana, na hoe ny fanatitra mpaminany nazona fanasitranana, ny dia kapoka taminy nazona fanasitranana. Sitrany ianao, ho hitanao zany hitanao ny fahagagan'i Jesosy sy ny fiasan'i Jesosy sy ny fitiavany ianao, hanomezany zanaka ho anao. Ianao zay marary any amin'ny tratra, any amin'ny taovam-pisefona, seposepotra lava, androany Jesosy mikasika ianao, manasitrana anao. Ianao zay marary any amin'ny resaka vavony, manasitrana anao Jesosy. Ianao marary andoha lava, manasitrana anao Jesosy. Rehefa mandray an Jesosy ianao, satria Jesosy nomena anao mandeha ho azy ny ambiny rehetrarehetra. Tia natoro anao zany novonjen'i Jesosy le Samaritana, le vehivavy Samaritana. Tsy vadinao le fanenina izy efa nanambady indimy ianao ary le miaraka aminao zao fanenina zao tsy vadinao. Fa androany Jesosy le fampito ny miaraka aminao, le fahafito ny fahafenona, le fahataterahan'Andriamanitra. Tonga Jesosy androany mampisy endrika ny fiainanao. Ny tany ozy izy dia foana sady tsy nisy endrika, satria nalasaka taty tany Satana, dia rehefa tonga taty tany Satana nampisy fahalotona tsy misy endrika tamin'ny tany. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy mame endrika anao, ilay endrika dia Jesosy Kristy ihany. Dia hoy le Samaritana, vehivavy Samaritana, lasa izy nakany an-tanànany, dia niteny hoe avinareo fa zao olona zao ny mpamonjy, fa ny tany teneniny zay momba rehetra, lazainy zay momba rehetra, ary zao ny lazainy. Ozy amin'izay ny Samaritana hoe tsy noho ny tenenanao ihany ozy, fa ny tenanay ny nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao. Tsy ny tenenanao ozy izy, fa ny tenanay ny nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao. Zao vavolombelona zany, Jesosy ny mpamonjy. Tsy resaka zany lazaiko anao zany, tsy teoria zany lazaiko anao zany, tsy zavatra mitsingevaheva zany lazaiko anao zany, fa maro-pototra Jesosy Kristy lay vatolampy, le vatolampy nanaraka ny zanak'Israely rehetra tany anefitra. Jesosy Kristy lay vato lavo mpanao trano, Jesosy Kristy lay vato fahagola amin'ny Isaiafa 4:7. Jesosy Kristy lay vato mihitsy voalaza ao amin'ny Matthieu 5:20. Jesosy Kristy lay Andriamanitra velona, mahatonga anao anana fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy no vahaolana ho anao. Ampy zay ny alahelo, ampy zay ny tahotra, ampy zay ny ankivila, ampy zay ny fahadisom-pana tenana. Androany ampiatranoy amin'ny fiainanao Jesosy. Tsy izay tianao intsony no atao, fa andohalika eo anatrehan'i Jesosy ianao, ary anaiky azy ianao, ankatoh azy ianao, ho tia azy ianao, ary ho tsapanao fa hafa ny miaraka amin'i Jesosy. Tsy resaka vola aman-karena, tsy resaka fampiroboroboany atao tany ny ananana an'i Jesosy, fa le fiadanam-po, le fitsaharana, le famelan-keloka, le fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary miandry ampaharetana, miandry amin'ny fanantenana, ny fiarahana, ny fampiakarana Jesosy eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy izy. Tia nazaraina aminao zany, tia nazaraina aminao zany, fa tsisy vahaolana fa tsy eo amin'i Jesosy ihany. Maty izy, nitsakana tamin'ny maty izy, velona mandrakizay. Inona no atao? Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, asan'ny apôstôly 2:7-7. Fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra eran'izao tontolo zao hibebaka, mibeba, regleo ny fiainanao, regleo zay taratasy santoka rehetra, regleo zay resaka clandestinité ataonao. Andriamanitra anamarina anao, Andriamanitra ozy izy hoe ny malagasy miteny hoe ny elkibaboana mody rariny, hoy ny teny hoe zay manafinafa ho tany tsy ambinina, fa zay mitsotraka mafoy azy no mahazo famindrapo famelan-keloka. Mandehana makany amin'ny birao mpanjakana, raha nisy taratasy osoka nataonao, raha nisy faux papier nataonao, hibebao zany fa alao papier en règle miaraka amin'i Jesosy. Tompo mahay mandamina ny fon'ny tsara, mahay mandamina amin'ny fon'ny manam-pahefana, amelanao ary amenao taratasy madio. Miteny anao tompo, ary misy olona tenenan'ny tompo eto androany.
andamina ny resaka taratasinao rehetra alamino ny fiainanao eo anatrehan'i Jesosy fa aza vela isy zavatra tsy ilamina fa Jesosy koa mampandamina ary manome hery andaminanao an'izany fa rehefa ao amin'i Jesosy tsisy fahotana miafina, tsisy marimaritra iraisana, tsisy fahalotona, tsisy firaisana tsy kombakomba, tsisy fitiavana n'izao tontolo izao intsony fa fahamarinana, fahamasinana, vokatry ny fanamasina. Halleloia, ho azan'ny voninahitra. Amen.